Miarabantsika indray amin'ity maraina vaovao ity amin'izao fandarana tony-bavaka izao indray ny mpanompon'Andriamanitra ny fiadanan'ny tompony eo amintsika mandrakariva. Amin'ity anio ity dia misy any izao ankohonana fenina soa izao ny anarany. Izy dia manana toe-javatra anankiray izay mila hoentinam-bava satria vao nisy fahoriana tao amin'ny fiainany namohava malala izy kanefa misy toe-javatra tsy fahaizany marimarina koa ny amin'ity hoe momba ny fahafatesana ity, mila ampiorenana ny finoana hivavaka ho azy manokana antsika satria tady ho kivy izy, nitady satana mihitsy nitady hampahory azy ka andeha hivavaka ho azy tsika. Aloha izay nefa dia manana teny fikasana ho azy manokana isika ho an'ny rehetra izay mety mitovy amin'izany. Ao amin'ny Korotiana voalohany toko 5:7-20, Korotiana voalohany toko 5:7-20. Zao no ambaran'ny soratra masina hoe ary rehefa afaka izany dia avy ny farany, ka amin'izay dia atolony ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana rehefa nifohanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Andeha hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tokoa ianao, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao. Mbola eto amin'ity fanjakana ity izay mandripaka azy azony ataon'ilay ratsy, na misy arany fisarahana dia mbola manao fomba izy hahatonga an'ireo ankonana ny laozana ireny mpanomponao ireny mieloelo, mampatahotra, mampahory. Jesosy eo, raha mbola mifona ho anay eo amin'ny hevitra masina indrindra ianao, efa nandresy izany fahafatesana izany, mamelany elokay mamindrafo aminay, indrindra fa ho an'ity mpanomponao manokana ity, mba tsy hanana fahatahorana, mba tsy hanana fieverany amin'ity fahafatesana ity izay mety tahotra na ny finoana izay kely ananana, fampitombohana ny finoany ny amin'ny fahafantarana ny teninao. Satria ianao Jesosy, araka ny Jaona 3:9, ianao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Raha mandray anao izy, hianatra ny teninao, hivelona amin'ny teninao, dia hitombo ny finoana ary hanana an'izany fiainana izany. Tsy ny fiainana izao mandalo izao ihany, fa hiorena ny finoana sy anantenana ilay fiainana mandrakizay. Ireo izay mety efa nisaraka taminy, aokanana finoana matanjaka izy, mila mitoetra amin'ny finoana ny aminao izy amin'izao fahavelomana izao, ka tsy hanaritoky izy satria ny asa maizina dia tsy hanjaka manokana eo amin'ny fiainan'izao mpanomponao ny amin'ity fiainana fanakaviany soa ity. Jesosy eo, misaotra anao izay satria afaka mandresy ianao, dia efa nandresy raha teo ianao, fa ho azy kosa hitalaoko manokana amin'izao fotoana izao mba handresy ianao satria ianao ilay efa nandresany miaraka amin'ny isanandro ho amin'izao ray aman-dreny angambany, izao tanora angambany, izao fianakaviana izao angambany, mba tsy hanakery ny asa maizina rehetra ho amin'izao fianakaviana izao. Maro no tiako angatana manokana fa ianao nefa mahafantatra ny aminy, fa nefa izany indrindra ny talahoako sy hametrahana izao vavaka izao noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay nandeha tamin'izany fahafatesana izany, nitsangana maty ary mbola aka marimarina koa, mbola mitoetra ny rehetra izay mitoetra ho aminy mba hiarahana mandritra ny mandrakizay, ary ireo izay maty kosa dia ho hatsangana amin'izay fotoana manokana izay ilay fiavian'i Kristy fandroany. Fa tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy irery avy. Amen.